miderahan Jehovah ry firenena rehetra, mideraha azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrampony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleloia. Fiderantsika an'Andriamanitra ry havana amin'ity maraina ity dia ataontsika ny laharan-kira 480 480 hitady anao. Hitady anao Jehovah Tompo, hipetrake anilanao, ravinare ahitanao tokoa, hialoka lokeo an-trantranao, Tompo fidio si mendrika deu anao nifu raisuma uanao durituku itady anao Jehovah si miununao ratsy eo anilanao. Vitra anao ny zanakao tantanoray matsy any sasao madio ny fokanjakao, ry Tompo avika manampy, Tompo fidio si mendrika leo anao nifu raisuma uanao durituku, hitady anao Jehovah si miununao ratsy eo anilanao. Ry Tompo mamonjy ny fanahy mba mitary ny zanakao, ka atanjao ho tena lehilahy, ho vonona hiady ho anao, Tompo fidio si mendrika deu anao nifu raisuma uanao durituku, hitady anao Jehovah si miununao ratsy eo anilanao. Dia hanondrika alohantsika hivavaka isika ry hava-malala. Andriamanitra rainay be fity izay mitoetra any an-danitro, ianao ilay Andriamanitra nahary izao rehetra izao, Andriamanitra tompony zavatra rehetra, maefa ny zavatra rehetra ary mpanao ny zavatra rehetra. Midera sy mankalaza anao izay amin'ity sabata anao masina ity, satria noho ny fahasoavanao, noho ny famindramponao dia nitantaninao ny fiainanay nandritra ny anemana, dia nomenao ny sabata anao indray izay. Mamelany elokay mamindrafy fo Tompo satria mpanota izay tsirairay avy. Amin'ity sabata anao masina ity, maniry sy mangataka izay ny androtsahanao ny fitahiana feno aminay tsirairay avy. Fenoy ilay fahamasinana avy aminao izay, ary nirinay Andriamanitro, omenao fifantohana feno izay mandritra ity sabata ity. Ka raha tonga ilay
ariva zay hifaranan'izao sabata izao dia ho feny voninahitra ao ny fiainanay. Koa ankehitriny Tompo, manatrendry fotoana rehetra izay atao eto amin'izao toerana izao, amin'izao fatra rehetra izay manaraka izao fandarana izao, dia aoka ianao Tompo hiseho ny voninahitra ao ary manamasina nay tsirairay avy. Apetraka ao tananao ny fotoana rehetra, ny toean'ny fotoana rehetra, aoka ny fananao masina ho eto aminay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry namako malala izay manaraka izao fandarana izao no iarabanantsika tsirairay avy ho mba hampiraritsoa natratra ity sabata masina ity. Mirary anao azo fitahiana feno, azo fifaliana ao anatin'izao sabata izao. Mirary ny fanamasinan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy, ny kely, ny lehibe, ny antitra, ny tanora, dia samy azo zany fanamasinana izany tsika mandritra ity sabata masina ity. Andesika hiditra eo amin'ny tatitra maneran-tany, ko manasanao anaraka izany dia manara-finaritra tompoko. Ny findratrano ry Shana sy ny fianakaviany nandao ny tanan-dehibe izy ireo ka nipetraka tamina trano kelikely iray amoron-tendrombohitra tany Inde. Manana kilalao maro i Shana dia nasaindray aman-dreny nanalana. Tsy mila an'ireo kilalao betsaka ireo ianao. Tsy hanampitoana olaniana amin'ny filalaovana an'ireo intsony ianao izao, fa betsaka ny zavatra ataonao. Nolazaindreny fa misy ankizy betsaka mipetraka eo akaikin'ry zareo, ankizy sahirana ka tsy mba manana kilalao tsara. Maninona raha menao kilalao izy ireo? Amin'ny mahazazam-pakatoa azy dia nanaiky nizara ny kilalaony tamin'ny ankizy lahy sy ankizy vavikely teo an-tanàna izy. Fa lery izy ireo nandray ny fanomezana satria tsy mbola nanana kilalao ohatr'ireo mihitsy izy ireo hatrizay. Nahafaly an'ry Shana nahita azy ireo sambatsambatra ery, mahatsiaro faliana mantsy isika rehefa manao zavatra ho an'ny hafa. Nandeha ny andro, hitan'ry Shana fa marina tokoa ny lazaindreo ray aman-dreniny, feno dia feno tokoa ny fandaharam-potoana ankehitriny. Mianatra ao an-trano izy ampianarin-dreny anglais sy hindi ary fiteny hafa, ny rainy kosa mampianatra maty sy siansa. Rehefa tsy mianatra izy dia mikarakara zaridaina, mamboly sy mitangokatsaka, miadiovy sy legioma hafa. Mianatra mitadidy andinin-tsoratra masina 3 isan'andro izy. Volana vitsivitsy dia mahavita merina toko tsy akijery izy toy ny Salamo 720 sy ny Hébreu 1:10. Tsy manam-potoana hilalaovana ireo kilalao intsony izy ao ka dia nanomezana ho an'ny ankizy teo an-tanàna indray izany. Lasa namandry Shana izy ireo indrindra fa ireo ankizy madinika. Tamin'ny voalohany dia satria nanome kilalao azy ireo izy, fa rehefa nanomboka nafantatra tsikelikely an'ry Shana izy ireo dia hitany fa sady ankizy lahy tsotra ny tsara fanahy izy, koa dia tonga mitsititsika azy any an-trano matetika izy ireo. Tia miara milalao amin'ny ankizy moa ry Shana, indraindray dia miara milalao ireo kilalaony izy ireo, fa ny matetika dia mandeha milalao any am-piangonana. Tsy kristiana nareo ankizy nandray aman-dreniny ka tsy mba mahafantatra izay momba nalay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, na momba ny Jesosy koa izay maty no faharotan'ny olombelona ary tsy mahay mivavaka amin'Andriamanitra, kanefa mpilalalaovana dia miresaka momba ny Jesosy amin'izy ireo ry Shana. Mipetraka eo amin'ny tany izy ireo mihaino tantaran'ny Adamaseva, ny samby fiaran'ny Noa, Davida sy Goliata, Daniel tao andavaky ny liona. Miresaka momba ny Jesosy maty amin'ny azy fijaliana koa izy ireo, mba nanan'ireo izay mino azy fiainana mandrakizay. Nasainany koa izy ireo hivavaka amin'ny Jesosy ary nataony azy ny fomba fivavaka. Ray tsara, saotra anao nanaiko namanay, mifo fihafitiavana izahay, fitiavanay anao sy ny hafa, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nanomboka nakataka izay nataon'ry Shana ireo ankizy sady nitantara tamin'ny ray aman-dreny tantara ao amin'ny Baiboly koa. Nisy tamin'izy ireo nanantona ny ray aman-dren'ry Shana ny tany misimisy kokoa momba an'i Jesosy. Tsy manam-potoana betsaka ilalaovana ireo kilalao intsony ry Shana amin'izao fotoana izao. Mbola sahirana amin'ny asa mahamisionera ho an'i Jesosy azy izy. Rehefa avy nandreny tatitra maneran-tany isika dia mialohan'ny hidirantsika amin'ny leso ny zazamonono ka hatramin'ny zatovo dia andeha arahira amin'ny groupe sakilina isika amin'ilay hira efa fanaontsika mitenena. Enisauchanao Jesu malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai Atung
Izahai izay mpianatra kuambitenena le Jesu malalo Izahai ainutsarana Kahilote nyadamina Itwetsabetsaka wampunaya Kuambitenena le Jesu malalo Izahai ainutsarana Kahilote nyadamina Itwetsabetsaka wampunaya Ilote nyadamina Itwetsabetsaka wampunaya tonga eo amin'ny fotoanany zazaminondray tsika zao efa daholo zazakely rehetra mahay mihaino lesona efa daholo ve efa daholo fa intrena ankakaingana fa mihaino lesona zao de oarana koa de melikely koa de salome de niavo efa daholo zazakely zay monko zazakely eo kaikaikinay eo de hitanay daholo efa fenondrokelin Jesosy ao daholo andao aratsika amerina ndray lesona ndray amerina lesona fafiry moa tsika zao lesona faharoa fa milohan'izay andao aloha sika ifampiarahaba averitsika indray le ira manahoana de atao mafy be mihitsiny atao hoe ny dadasineny de atao hoe ny dadabe sy bebe de atao hoe ny olona rehetrarehetra ao an-trano ao ary isa roa telo manahoana falita fahoana raha vo mahitanao manahoana enao salama tsara daholo ny ankizy rehetrarehetra enary lesona fafiry moa lesona faharoa bravo efa mahay lesona daholo fa efa kaiky farany nge lesitsika ina moa le lohateny lesona miara-mamerina ary isa roa telo ilay mpiandry tsara averina miaraka ihany ilay mpiandry tsara tsy anjery miara-mamerina isa roa telo avy iara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko verina ihany hoe avy iara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very efa daholo moa ny ondrikely efa taitra daholo ny ondrikely efa andeha isakafo ny ondrikely efa hinana vila tsara be andao aloha sainarany ondry miaraka ny ondry mamany miaraka amin'ny ondry dadany miaraka amin'ny ondry zazakely ao ary andao isaitsika isa roa telo efatra dimy enina tepitape fito amby sivifolo valo amby sivifolo sivy amby sivifolo zato ao daholo ny ondry kely rehetrarehetra ao daholo falifaly fa endry be daholo ny ondry fa andre mandeha te sotro rano bolokely le bolokely nge le ondry kely anankiray le ity te sotro rano izy de nandeha teny amoron-drano izy de nanina moa nisy lalitra nanidina de nelingelen'le lalitra izy de lasa izy nitsambikimbikina de lasa izy nandeha de farany izy lasa lavitra be de lasa tany amitsita tany bolokely nakazary bolokely andalo sananondry isa roa telo efatra dimy amby roapolo enina amby roapolo fito amby sivifolo valo amby sivifolo sivy amby sivifolo tsy ampiray nakazy bolokely tsy hitana le amin'ny bolokely nakazy ary bolokely ny tadafo ny bolokely aiza ianao de efa elaela zany nataon'le ondrikely iny izy mipotra avany iny fa mipotra bolokely
hitiboly kely iny le fahazato tadavina de hitan'ilay mpiandry faly be ny mpiandry fa hitany ondry kely de karakarainy tsara moa le ondry kely de apatoriny moa rehefa hitany moa de safosafony de andaoary ataontsika aloha le zanak'iray indray le ondriniza moa ianao averintsika indray le ondriniza fa efa faly le mpiandry ondry fa hita le ondry kely nataoko averiny le ondriniza moa ianao isa 2 3 ondriniza moa ianao ondriny Jeso ondriniza moa ianao ondriny Jeso trotro ny safony ampatoriniko trotro ny safony ampatoriniko karakaran'i Jesosy tsika rakizy rehefa tsy hita de tadiaviny rehefa te atory de safosafony de rehefa marary de tsabony de asiany fanafody tsara fanany mpiandrondritsika rakizy iza moa le mpiandrondritsika i Jesosy tsara fanany mpiandrondry karakarainy ny ondry tadaviny de apatoriny de ampidiriny ao anatin'ny tranony de amin'ny herindray tsika mamarana ny lesina de hitantsika hoe manahoana koa zany tsika rehefa teo tahaka an Jesosy miandry ondry fa tsika nge mety atao mpiandry ondry de zay indray aloha ny lesitsika androany andeha averintsika ny lohateny sy ny tsenjery isa lesona faharoa tombokany isa 2 3 lesona faharoa ilay mpiandry tsara tsy anjery aviara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very de amin'ny herindray zany de amin'izao ifanao veloma kopakopa tanana de amin'ny herindray miaona veloma tompoko amin'ny herindray amen faly miaraba ny zazabody rehetra indray traty ty sabaty ty amerina ny lesina atsika de mihaino tsara daholy zazabody rehetra lesina fafiry moa tsika izao lesina favalo inona ny lohatenin'ny lesitsika rakizy ilay zanakadala miaraka verintsika ny tsenjery fa efa mahay be daholo nareo nampianarany dada sy neny fa ianao tompo no tsara sady mamela heloko averin'andre mandeha fa ianao tompo no tsara sady mamela heloko efa nisy taona ve tsika rakizy tsy nakatoany dada sy neny de efa nieritreritra ve tsika hoe inona fetraka an'izany de efa nieritreritra koa ve tsika hoe mety mbola tiatsika ve dada sy neny tamin'izany tsy fankatoavana nataotsika izany tamin'ny fotoanandro efa ela be rakizy de nisy tantarany Jesosy tantarana tovolahy anankiray petraka tao amin'ny dadany izy nanana zavatra be da be de nefa nisy tsy nanaiky ny fitsipika nataony dadany tao an-trano hoe tsy mahazo manao an'izao de tesitra izy de ozy izy tamin'ny dadany hoe dada omeo anahy daholo ny anjara fananako rehetrarehetra fa za andeha nalahelo mafy ny dadany naheno an'izany kanefa tena nisirisiri sady ny tena kizitina mihitsy le ankizy lahy kely tena omeo anaka za andeha tsy maintsy mandeha de tsy niteny tsony dadany rakizy de nameny dadany sady nalahelo ny dadany hoe tiary de lasa le tovolahy rakizy nakany amin'ny vilina lasa nanao fiainana nanao lanonana de vetivety teo de nanana namana be da be mihitsy nizy de nanamboly satria izy nanambola nanao fety izy daholo miantoka andretrarehetra tao anatin'le fety nataon'zareo le lanonana nataon'zareo izy daholo kanefa kosa vetivety ihany koa izy de tsy nanambola tsony satria lana le vola rehetra no meny dadana anazy rehefa tsy nanambola tsony izy de lasa koa reo namandretrarehetra satria tsy nanambola tsony izy nalahelo izy lasa nony izy nangatsiaka izy de teo izy de nitady hevitra izy hoe inona ny atao
lasa aloha izy nitady trano satria tsisy trano nonenana ntsony izy. Lasa izy nitady asa. Tonga tao amina toerana anankiray izy tsisy afa-tsy miompikisoa no asa tokony atao. Asa marikoriko mihitsy rakizy za miompikisoa zany satria sady maimbo no maloto. Nefa de tsy maintsy manao an'izany izy satria tsisy asa afaka ataony. De tao izy rakizy. De rehefa niompikisoa tao izy, tao amkisoa izy, miara misakafo amkisoa izy, maloto miaraka amkisoa tao izy de nalahelo any tatany izy. Any zao tata, ny olona ao aminazy na hoe mpanompo ny arany de misakafo tsara, manana trano, manana fandriana. Sady jereo sady maloto mihinana sakafo maloto. Andeha hiverina any amin'ny tata aranga. Any amin'ny tata de ateneniko tata hoe raiso toy ny mpanomponao tata fa tsy mendrika no zanakao akory. Lasa izy nandeha lavitra izy nody tany amin'ny tatany. Rehefa tonga teo mbola lavidavitra ny tranony izy de efa iny tazany tatany. Ina ny tatany miazakazaka mafy, tena miazakazaka, tena mihana anazy na de maloto ary izy maimbo izy de nifihin'ny tatany izy de norohan'ny tatany. Ity le zanako, ity le zanako, natsony daholo ny mpanompo, avinareo aty aingana, andao anao fety be tsika, alevy daholo ny akanjo tsara tare rehetrarehetra, ampiakanjo izy, ampandro izy, anao fety be tsika. Fifa hita ilay zanako, niverina ndray ilay zanako. Move nisoritra hoe tezitra teny amin'ilay tatany? Tsia, tena tsy tezitra ilay tatany fa faly, tena faly ilay tatany nahita an'ilay zanany. Tahaka ny tiavan'ity ray ity any zanany no ambelan'ny heloka ihany koa. Ary toy izany koa ny tiavan'Andriamanitra antsika rakizy. De mamela heloka antsika izy rehefa tena miaiky ny helokantsika isika ny ratsy nataontsika hatramin'izay. Ary mitsanona ho namantsika hatrany Andriamanitra rehefa miaiky ny helontsika isika. Vonona izy namela ny helontsika. Ary rehefa ho avy izy indray androany de aka atsika ho any an-danitra de hiara-paly amintsika any an-danitra. Amen. Manaona daholo rankizy, faly miarahaba nareo tratro sabata mahafinaritra izao. Ny lohahevitra fahavalo no andeha raha tsika mamerineto izay manao hoe fanoharana momba ilay fanasana lehibe. Fanoharana momba ilay fanasana lehibe. Ny andalan-teny fitadidy isany mahay izay ao amin'ny Lioka 4:12 andininy 5:12. Lioka 4:12 andininy 5:12 manao hoe sambatra izay hinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana tsara hoe sambatra izay hinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fanaon'i Jesosy tokoa rakizy ny manao fanoharana rehefa mampianatra an'ireo olona izay tafaraka aminy izy. Ka isan'izany fanoharana nataon'i Jesosy izany ity tantara iray izay lazain'ny lohahevitra antsika ity. De ny tantaran'ilay lehilahy iray mpanan-karena nanomana fanasana. Ka tamin'izany de ny rano ny mpanompony andeha aka ireo rehetra izay nasaina hanatrika an'ilay fanasana satria efa voaomana daholo ny zavatra rehetra. Indrisy anefa fa de nandahy izany fanasana izany ireo rehetra nasaina. Ka ny any vahaolana hitan'ilay mpanan-karena de natsony daholo ireo mahatra sy ireo kilemaina mba hanatrika izany fanasana izany. Ny nafinaritra de nanaiky ny fanasana izy ireo ary tonga tokoa nanatrika ny fanasana. Kanefa de tsy nety feno mihitsy ilay toerana. De nieritreritra ilay mpanan-karena ary de naneraka indray an'ilay mpanompo hoe mandehana mihitsy nareo mankany an-dalambe de atsofi daholo izay rehetra azonareo atsona. Ka de nanatanteraka an'izany ny mpanompo mba ho bebe kokoa ny olona ho avy amin'izany fanasana izany. Ny fanasana rakizy de maneho ny famonjena izay natolotry Jesosy maimaim-poana ho atsika. Fanomezana avy amin'Andriamanitra izany fanasana izany. Ary
asain'andriamanitra tokoa isika handray ny famonjena. Matetika nefa dia misy zavatra maro izay mahatonga ny olona anankiray tsy handray ny fanasana. Dia ngamba mety ny vola, mety ny asa, mety ny fifandraisana aman'olona, mety ny fianarana. Dia mety ho sakana izy ireny tsy handraisantsika ny fanasana izay amen'i Jesosy antsika. Tsarovy anefa fa natao an'ny olona rehetra ary nozarain'Andriamanitra maimaimpona ho antsika izany fanasana ny famonjena izany. Ka inona ary ny lesona izay hotsoahantsika tamin'ity lohahevitra ity androany? Tsarovy fa manasa antsika isan'andro Jesosy mba hanandraisantsika sy hananantsika anjara ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia n'izao ary dia aoka itsika ankizy na dia mbola zazara dia ho vonina hamaly ny fanasana izay omeny Jesosy antsika. Ka dia ny tompo itahantsika ho ankizy vonina tsy handa fa handray ny fanasana dia ny famonjena avy amin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Dia izay indray ary ny androany veloma ho amin'ny manaraka indray ny namanao Janine. Veloma miaraba antsika tanora zandra indray ary lesona vavaly ihany koa isika. Andeha isika hiaraka merina ny lohateny sy ny tsy anjery satria efa fantatro fa nianatra tsarintsika nandritra ny herinandro. Lesona fahavalo, ilay kapotiny Eli. Ny tsy anjery fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko hatramin'ny farantany. Asan'ny apôstôly toko voalohany 15. Nanahoana ary ny fianarantsika ny lesona indray tamin'ny nandritra ny herinandro e? Nandray lesona ve dia nandray fanapa-kevitra? Andeha ary ho fitiantsika ilay izy androany. Ilay kapotiny Eli. Haitsika moa dikan'izany. Ny atao hoe kapoty dia ilay lamba lehibe tafiana, lamba ivelany lehibe tafiana ary matetika izy io mitovy amin'ny volondrameva ny lokony. Cap hozy izytsika raha dika amin'ny teny frantsay. Nisy heviny lehibe izy io tamin'ny andron'ny Eli. Tadidinareo moa Eli? Eli ilay mpaminany lehibe ary mpaminany nanana na izy azy mihitsy teo amin'ny zanak'Israely. Izy dia namerina indray ny fon'ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra rehefa iny nanompo sampy be iny ny zanak'Israely. Anisan'ny tena nafana fo izy io. Ankehitriny dia efa antitra tokoa i Eli dia nanomanan'Andriamanitra mpandimby azy izy tsy izany fa Elisa. Zao koa nefany efa nomanan'Andriamanitra mihitsy fa Eli dia ampiakarina any an-danitra ary nampifantarin'Andriamanitra anizy miralaza ny programany izany. Rehefa fantatry Elisa ary fa tonga ny fotoana izay ampiakarana ny Eli any an-danitra dia tsy niala tamin'ny mihitsy ny masony, ny fantoka tamin'ny foana tany nataiza nalehany zareo dia tsy niala tamin'ny mihitsy izy. Nisy andreo le mpianatra mpaminany reo izay tangorona tamin'ny Elisa tany amin'ny toerana rehetra, tany Betela, tany Jeriko, tany amoron'ny oron'ny Jordana, dia tsy mba niala tamina dia niresaka taminy ary nitady resaka taminy ary reto mpianatra mpaminany reto dia nifantoka teny amin'ny Eli foana ny masony satria sao dia tsy hitany ny fandehanan'ny Eli izay ho zava-mahagaga tokoa aminy. Ny zavatra nisy rehefa niantso an'ny Elisa zany mpaminany Eli tamin'ny antsoina azy dia ilay kapa na ilay kapotiny Eli no natao teo amin'ny soroky Elisa. Dia izao rehefa tonga ny fotoana ka nentin'Andriamanitra niakatra tamin'ny alalan'ny kalesiafo i Elisa dia mbola nalatsaka ho an'ny Elisa ilay kapa izay avy teny amin'ny Eli. Midika izany fa nitateran'Andriamanitra ny fangatahany. Inona moa ilay fangatahany? Rehefa isaraka izy mirala reto dia niteny Eli hoe inona ny zavatra ilainao?
zavatra mahafinaritra ry tanora namako dia tsy mba nangataka arena izy na laza na voninahitra na fahefana fa zavatra hafa mihitsy ny ilaina. Zany rehetra zany dia tsy mba nanana ny eli velively ary mifanohitra amin'ny fomba fiainany mihitsy fomba fiainany eli izay teritery sy be fitsapana mandrakariva. Inona ozy nareo no nangatahany Elisa? Ny hery sy ny fanahy izay nanana ny Eli no tia ny angatahana mba hahafahany manohy indray ilay asa lehibe izay efa nataon'ny Eli. Mahafinaritra ny toe-tsainy ity mpaminany tanora ity ary izay koa no tiana ho raisintsika tanora. Tokony ho fantatritsika mandrakariva fa rehefa maniraka Andriamanitra dia manome ny fahasoavana izy, manolotra ny heriny izy ahafahantsika manatanteraka izany iraka sy izany zavatra mpanaovan'Andriamanitra izany. Tahaka ny Elisa ary dia tokony ho raisintsika mandrakariva sy angatahantsika izany heriny sy ny fanahiny mba hahafahantsika manatanteraka ny sitrapony izany. Andeha koa isika hifantoka mandrakariva amin'ireo mpitarika ara-panahintsika, ireo ray aman-dreny izay mampiseho toetra tsara amintsika, ireo mpitarika izay maneho toetra tsara amintsika, andeha hifantoka amin'izy ireo masiaka izay tsara indrindra no ho raisintsika. Izany koa dia lesona tsara indrindra no raisina nandritry ny herinandro iny. Mino aho fa nanapa-kevitra tsara isika tsirairay avy ka hiaraka hangataka sy handray ny herin'Andriamanitra. Dia mirary soa antsika ary dia mahazotoa mandrakariva mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mandra-peona indray ary. Miarabany mantoanto rehetra indray natratra izao sabata izao. Lesona fahavalo ny rahantsika nianatra nandritry ny herinandro iny izay nitondra lohateny hoe fahafoizan-tena kristianina sy faneom-pinoana. Ny tsenjery dia mino fa samy nahy avokoa ianareo izay hitantsika amin'ny Luka 7:7 izay manao hoe ary Jesosy tamin'izy rehetra raha misy tanaraka aoka izy an-tany-tenany dia hitondra ny azo fijaliany ka anaraka. Araka ny mahazatra antsika mantoany dia misy an'le tantara izay isotomantsika lesona mandrakariva. Tantarana fiaramanidina aingam-pandeha fiaramanidina mpiady izy ity. Ny lohateny dia hoe izay tsy manam-pahasahiana dia tsy ahita vokatra. Rehefa namorona ny fiaramanidina mpiady ireo manam-pahaizana dia aingam-pandeha kokoa izany no ny fiaramanidina tsotra. Ao anatin'ireny dia tsy maintsy misy ny fivoahana rehefa sendra loza. Tamin'ny voalohany dia potserina ny bokotra dia sokafana ny fiaramanidina, atsotra ny seza mba hisokafan'ilay elobe ahafahana manidina izay mipetraka ao an-damosin'ilay seza. Indrisy anefa mora tenenina izany zavatra izany fa rehefa tena natao ilay izy dia tsy afaka niala teo amin'ilay seza ilay mpanamory ary ilay tady be misy an'ilay elonaina dia tsy voavaha akory. Natao ny fandaniana taty aoriana, natao ny fanavaozana, namorona fiara avolenta kokoa, aingam-pandeha kokoa izy ireo ary arak'izay ihany koa ny fitaovana nampiasaina. Dia natambatra tao anaty masinina anankiray ny vonjy-aina rehetra ary tsy nila ny eritreritra akory fa rehefa misy ny loza tonga dia mipitika ny mpanamory miala eo amin'ny sezany ary afaka mamelatra ilay elonaina. Toy ny hoe mila zavatra nery azy alo amin'ny sezany mpanamory fiaramanidina. Fa ho antsika kosa ny fotoana izay atsoina antsika mosotra izay zavatra iverintsika fa mampandry fahalemana antsika dia izay ny fotoana fanehoantsika finoana. Ny fitaovam-piarovan'Andriamanitra nefa tsy hanery antsika hialo eo amin'ny sezantsika. Mitaky antsika indray fanapa-kevitra motsitra izay rehetra fikirintsika Andriamanitra. Inona zavatra fikirinao ka heverinao fa miaro anao? Tadidio nefany raha tsy manam-pahasahiana ianao dia tsy ahita vokatra. Fa inona moa ny atao hoe finoana araka ny voalazan'ny Hebreo 2:12 izay mino fa haintsika izany dia hoe ny finoana dia fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana ny amin'ny zavatra tsy hita. Inona hoe ny atao hoe finoana? Fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Zavatra tsy mbola hitanao akory izany dia aseho anao fa ho azonao sahady. Ny finoana dia fahatokiana an'Andriamanitra. Finoana fa tiantsika izy ary mahafantatra izay mahasoa antsika. Mihevitra ny momba antsika mandrakariva. Izay ny atao hoe finoana. Ny finoana dia fanazarantena
izay arahantsika mifanahy fanazarantena hoy a ilaina ny mety hoe manao dingana kely ny finoana isan'andro mety hoe mivavaka ho an'ny namanao ianao mivavaka ho ampifan'olo-bodorindrina na koa mamela ny eloko ireo izay nanana olana taminao na mahafohy zavatra tsara anankiray a ho an'ny namanao na ho an'ny fahavalonao ny dingana toy izany a ny dingana ataonao a isan'andro a no mampitombo a ny finoana izay anananao amin'ny baiboly ao dia misy tantaran'ilay ray mpianakaviana anankiray izay nananjanaka ny idiran'ny demonia dia netiny teo amin'i Jesosy izany zanany izany dia hoy ny voalazany teny hoe fa raha mba misy ainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay dia hoy Jesosy taminy hoe ainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino tsapan'ilay lehilahy fa tsy nanana finoana ampy izy saingy tena araka ny tokony nataony nitondra zanany lahy teo amin'i Jesosy izy ny tena fototra lehibe izy io ny finoana dia rehefa manaiky ianao a fa tsy afaka manao ninonina fa nefa kosa Andriamanitra afaka manao rehefa miatrika tolona isika dia tadidio fa io Jesosy izay nanampy an'io ray mpianakaviana io ihany a no mbola Jesosy afaka ho atsotsika amin'izao vanim-potoana izao tsy nampanantena fiainana tonga lafatra akory Andriamanitra ka hoe tsisy olana mihitsy fa nampanantena nefa izy a fa ho eo mandrakariva amin'ny olana rehetra izay atrehintsika fa ny ilaintsika dia ninona ny fananana ny finoana ho fampiarana ary dia izao hoe ao amin'ny Hebreo 1:20 dia misy tantarana olo malaza ny finoana maromaro mangataka anao ary mantoanto mandinia izany boky izany ary mangala olona 3 ao anatin'ireo tantara ireo a dia dinio a ny fiainan'izy ireo dia mangala fampiarana hoe inona ny ataonao a mba nananao finoana ary mangata isan'andro amin'Andriamanitra mba ampitombono ny finoanao ny finoana dia azo avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'Andriamanitra koa dia mirary soanao ary mantoanto mahereza indrindra ary ampitomboy ny finoanao arak'izay azo atao hitahanao anie Jehova ary hanampy anao a mba hanananao finoana matanjaka amin'ny fanarahana azy dia mirary soa indrindra ho amin'ny manaraka indray endrika sarika endrika miramirana mandrakariva no iarabanantsika rehetra izay mpanaraka izao fandarana izao ary indrindra ny zatovo izay lina ny amin'ny tenin'Andriamanitra miarabarseha ankehitriny dia amitina ny lesona fahavalo indray isika izay nampitondraina ny lohateny hoe fijoroana vavolombelona mety ampididoza zay ny lohateny fijoroana vavolombelona mety ampididoza hatramin'izay dia nampiresehantsika ijoro vavolombelona aikay misy fijoroana vavolombelona mety ampididoza dia izay no ofitiantsika ao anatin'ny fotoana foindray ankehitriny Nehemia hatrano no isotonantsika lesona ka ovakitsika ny andinin'ny fototra Nehemia 2:2 izay milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Andriamanitra ny lanitra izy no anambona anay ka dia hitsangana andrafitra izahay mpanompony Andriamanitra ny lanitra izy no anambona anay ka dia hitsangana andrafitra izahay mpanompony izany no tenenina sy nolazain'ireo vahoakan'Andriamanitra rehefa nahita ny fijoroany Nehemia vavolombelona fandeha ataontsika indray melatra tokoa hoe fotriny ahoana moa zany ty Nehemia ty Nehemia dia ohatran'izao ny endriky ny fijoroana vavolombelona izay nataony nanao ny asa tamin'ny fony rehetra i Nehemia ny fanantenany ny heriny ny hafanampony ny fikirizany dia ny findra tamin'ny olona hafa izany ny fijoroana vavolombelona tena tsara ny findra tamin'ny olona hafa ny fikirizany sy ny hafanampony mipetraka avy hatrany ny fanontaniana hoe inona ny mba hafindranao amin'ny olona hafa izay moa ilay hoe fijoroana vavolombelona mety ampididoza fa ny an'ny Nehemia zany ny fikirizany sy ny hafanampony ny fanantenany dia nifindra tamin'ny hafa dia lasa nanana zotom-po ihany koa ny hafa dia lasa nisy Nehemia marobe teo amin'ny firenena zay ny tena tsara indrindra lasa misy olona tahaka anao
tsara be manerana ny tanàna. Ny fijoroana vavolombelona mety ampididoza de zao mety isy olona ratsy noho ny nataonao koa ny tombo mety anerana ny tanàna. De mba fantatrao ve fa mifindra amin'ny endriky ny olona rehetra nge ny endrika ao falifaly na ny endrika ao falifaly fotsiny ihany aza zany no aseho anao de mifindra amin'ny olona rehetra izany. Ary raha toa ka tezidava ianao mototra mandrakariva de hifindra ary ohatrany lasa tahaka an'izany avokoa ny olona rehetra. Ary raha manao fanandramantsika de zany tokoa nge no mitrangy rehefa mitsika ianao a de mamalitsiky ny olona. Fa raha tezitra sy malahelo ianao de ny olona koa mijery ianao de to tezitra fa maninona koa ty de to lasa malahelo koa le olona na de tsy fantany aza hoe inona ny mety mampalahelo anao. Ka zava-dehibe loatra ny fijoroana vavolombelona tahaka natao ny Nehemia. Ary tianao anankiray tsara hotsarotsika ihany koa raha ny anatra sy nandinika ny lesona fahavalontsika de zao hoe ny anjara asa ataontsika de misy hery mahataona. Ny anjara asa ataontsika de misy hery mahataona. Ninninona zany asa ataonao de misy hery mahataona iny. Rehefa mijery an'iny ny olona, rehefa mahitanao miasa ny olona de misy hery mahataona na inona asa ataonao. Ka raha asa tsara zany ataonao de misy hery mahataona atonga ny olona anao asa tsara ihany koa zany. Raha asa ratsy de misy hery mahataona atonga ny olona anao asa ratsy. De itsika no mandinika ry tanora malala. Anankiray fahatsapahana hitany Nehemia izay amarana antsika azy sahady de zao hoe dia nomeny mpanjaka ahy zany araka ny soa nataon'Andriamanitra tamiko. Satria marobe ny zavatra nangatahany Nehemia tamin'ny mpanjaka de nomena azy. Nomena ny Nehemia mandrakariva. De rehefa zoina nefa ny tantara matoa nandray tamin'ny mpanjaka i Nehemia ny soa sy avokoa ny lalana rehetra zay ny diaviny de ny tanin'Andriamanitra ny taminy. Ary tanora malala aoka ho azontsika antoka fa ny tanan'Andriamanitra no amintsika de ho hitantsika fa afaka hijoro vavolombelona isika. Ary dia napetraka Andriamanitra teo amin'ny Nehemia ny zavatsoa taorinan'ny fijoroan'ny Nehemia. Ary Nehemia raha teo de nametraka ny fitokiny rehetra na de teo ny zavatsarotra samihafa. Tadio fa Nehemia de nisy zavatsarotra maro samihafa zay ny ainany fa tsy hoe nafinaritra mandrakariva ny fiainany. De zao nefa zavatra nitranga rehefa mijery ny tantara isika teo amin'ny fotoan-tsarotra rehetra de afaka nanambara tamin'ny patokina ny olona zay niaraka tamin'ny Nehemia nanao hoe raha Andriamanitra no momba antsika inona ny tokony hatahorantsika. Raha Andriamanitra no momba antsika iza no ahatohatra antsika. Afaka ny teny toy izany ny olona rehetra satria nomba azy ireo Andriamanitra noho ny fijoroany vavolombelona. Koa dia mahay reza ry tanora malala fa rehefa mijoro mandrakariva isika de ny tanan'Andriamanitra mihitsy no mampijoro antsika ary dia tsy misy mahatohitra isika. Tsy resy isika fa mihoatra noho ny mpandresy aza isika. De mirarso indrindra ary ho an'ny tanora rehetra izay nanaraka izao fampitinana ny fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra izao. Mandra-piresaka ryseha. Mialohan'ny dirantsika amin'ny lesona ny lehibe sy ireo tanora zokiny de manasanao hiara-heredona ny hira isika laharakira 2:20 laharakira 2:20 efa ivelomako. Efa ivelomako toko Jesosy atao-poko ny fitiavanao nefa tiakoko raha izao tontolo izao no andray ny fahasoavanao nefa fantatrao
nialemeko sy niejananako jeso ampidinoe tony falaina ampaedrinyolonao jeso nifahalalako ny fitiavana sy ny famonjena tolotra anameloka razao tontolo izao tsy lazako ny fitiavana efa fantatrao ny alemeko sy ny edrananako jeso ampidinoe tony fanahinao ampaedrinyolonao jeso tompoeno nivavakaoampo ohirao ny fanahina anafananazy sy ampaheranay ariko hitaridalana oresehoanio ny alemeko miaino ny vavako jeso ampidinoe tony fanahina ampaedrinyolonao jeso tonga amin'ny anjarany tanora sokony ray sika izao forafiravatrany ny arabako anao a tratry ty sabata masina ity lo hevitra fahavalo no iarahantsika mamerinety orinamako dia ilay manao hoe ny fanabeazana sy ny finoana ny fanabeazana sy ny finoana alohan'ny amerenantsika an'izany ary dia andeha aloha samy anao ny tsy anjery ny avy ny tsirairay ka amerina izay efa nisafidiny tamin'ny andalateny fototry ny lesina fahavalo ao ve eny ary ny anarantsika teto ary fa tena manandanjy eo amin'ny fanabeazana ny anjara asan'ny finoana satria tsy misy azo atao mba hisian'ny fiainana ara-panahy raha tsy misy izany ny andalatsoratra masina fototra moa dia izay tao amin'ny hebreo toko faraika ambin'ny folo andriny ny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo izay miresaka ny amin'ireo fihetsika maneho finoana avy amin'ireo olona tany saina ao amin'ny baiboly izao no azontsika mihezana azy hoe mitaky zavatra roloa ny finoana voalohany dia ny fanekena fa misy Andriamanitra manatrika izy maefa ny zavatra rehetra izy ary mahalala ny zavatra rehetra ihany koa ary faharoa dia ny fanekena fa izy dia mpamaly soa dia midika izany fa tsy hoe afaka fotsiny izany Andriamanitra fa vonina ihany koa ny amaly izy izany hoe ilay voalohany dia mifandraika amin'ny herin'Andriamanitra ary ny faharoa kosa dia mifandraika amin'ny toetrany koa mila fikirizana zany zasenao amin'ny fiainam-bavakontsika amin'ny fiainam-pivavahantsika dia tsy salasala fa atoky an' Jesosy izay efa manome antoka ho antsika fa hoy anie Jesosy amiko sy aminao hoe koraha ianareo ary na dia ratsy aza mahalala nome zava-tsy ho an'ny zanakareo tsy mainka avany raha izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy izany hoe tsara Andriamanitra ary vonina izy hanome ho an'izay mangataka aminy ka dia andeha hiantso azy zasenao ary andeha hangataka aminy amin'ny finoana matanjaka dia ankoatr'izay dia andeha ihany koa hamaly ny antso ataon'i Jesosy amintsika manao hoe farafaratsiny mba homeo lanja aho toy ny hanomezanareo lanja ny tenanareo matoki ahy raha ohatra hoe lazaintsika amin'ny fitenitsika izay antso nataon'i Jesosy izay dia hoe farafaratsiny ry tanora zokiny mba homeo lanja aho ilay Andriamanitra tsara toy ny hanomezanareo lanja ny tenanareo izay ray aman-dreny ity tena ary matoki ahy
dia andeha mba hovaliana izany antsony jesosy amintsika izany. Andeha atoky azy zasenao fa ny finoana mantsy dia fitokiana amin'Andriamanitra. Ny finoana dia fanomezana lanja an'Andriamanitra. Matoky fa tiantsika izy ka tsy mitana izany fa manome rehefa mangataka isika. Dia andeha koa ahery angataka amin'ny vavaka izay ataontsika ampinoana isika tsirairay avy. Satria zany miara-miasa ny finoana sy ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fifandraisantsika amin'ny Kristy dia tsy hanao ambany zavatra n'izany rehetra izany anie zasenao. Ry namako izay mpiara-mianatra amin'izao fandalinana ny soratra masina izao, fa mba hampatanjaka ny finoana mantsy dia mila ampifandraisantsika matetika amin'ny tenin'Andriamanitra izany finoana izany. Ka ny antso izay atefa amiko izay atefa aminao zany ry tanora zokiny dia hoe aleo miorina ka mitoky amin'ny fanabeazan'Andriamanitra irery ihany dia ny finoana azy ny vavaka aminy ary ny tenin'Andriamanitra, satria izay ihany no ananantsika ny fitombona. Moa Andriamanitra izy ilay efa vonona ny mezay rehetra mahasoa sy ilaintsika ihany koa, dia Andriamanitra ilay tsara amintsika ary amin'ny alalan'ny finoana ny Kristy dia azontsika antenaina fa azo ovana avokoa ny tsy fahatanteran-toetra rehetra. Azontsika ahitsy ny fahadisoana rehetra mety isy eo amintsika ary azo ampitomboana ny fahatsarana ihany koa izay efa nanantsika. Dia amin'izay fotoan'izay ho toa izay lazain'ny Kolosianina 2:10 manao hoe ary ianareo dia tanteraka ao aminy. Maniry indrindra ary tanora zokiny namako hoe zasenao hitoetra amin'ny finoana ka hitombo hatrany amin'izany finoana izany ary atoky an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Dia Andriamanitra ilay tiantsika ka hanome lanja azy, ka ny saiko sy ny sainao any ho fehezinao aminy, ny foko sy ny fonao dia ho arovanao aminy ary ny finoko sy ny finoanao ho voatahiry ka hitombo isan'andro isan'andro ao aminy. Dia izay ny mamarana ny lesintsika fahavalo ry namako dia ilay manao hoe ny fanabeazana sy ny finoana. Mirary sabata feno fitahiana ho anao tanora zokiny namako aho, ary mirary fiaraha-mianatra vaovao hitondra fitombona amin'ny Kristy ho aminao ho amin'ny herinandro manaraka indray. Mandra-peona indray ary. Feno fifaliana indray ny fo afaka miaona finaritra aminao hiaraka ijery ny fahatsaran'ny tompontsika amin'ny alalan'ny teniny. Ny lohateny izay rahantsika mandritra n'ity herinandro nodiavina ity dia ny hoe ny fanabeazana sy ny drafim-panavotan'Andriamanitra. Inona nga no ifandraisan'izany aloha hevitra anankiroa samy manana ny maizy azy izany? Ny fanabeazana sy ny drafim-panavotan'Andriamanitra. Ao amin'ny Timoty 2:7-9 no andin'ny fitadidy izay ny rahantsika teto nandritra ny herinandro manao hoe izay soratra rehetra nomeny tsindry manan'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Timoty 2:7-9. Fitaizana teny manan-danja ao anatin'io andin'io izay azontsika ampifanijona amin'ny teny hoe fanabeazana izay misy ifamatorany amin'ny drafim-panavotana izay ataon'Andriamanitra mba hamonjena antsika mpanota. Meloha ny dirantsika amin'ny fanaovana jeritodika iny herinandro fahavalo iny ary dia fifaliana ho any manasanao ndaontsika hiaraka hivavaka. Rainy tsara sy be fitiavana ny an-danitra misaotra anao izay satria tsy navelanao diso anjara indray amin'ity fotoana sarobidy ity, fa nomenao fahaelavelona, nomenao fofinaina, nomenao fahaiza-mandamina, nomenao fotoana ahafahanay miaino sy mianatra ny teninao. Mamelany alokay ary engane mba hitondra fitombona sy fahalalana tsara ho anay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ao amin'ny Timoty 2:7-9 no andininy izay ny fampahirezantsika teto nataontsika tsy anjery nandritra ny herinandro iny. Izay soratra rehetra nomeny tsindry manan'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Miompana amin'ny tantaran'Andriamanitra sy ny olona ny Baiboly. Indraindray toy ny tantaram-pitiavana izay tsy nizotra araka n'izay niverana azy izany.
fa indraindray kosa de toy ny tantarany ray anankiray sy ny zanany zay nania nanao ny tokantrano kanefa niverina indray a rehefa aveo isan'ny loha hevitra lehibe zay nanintona ny saitsika atao anatin'ny fiaramianatra ny hoe endrik'andriamanitra tahaka ny endrik'andriamanitra ary fanontaniana zay nipetraka tamin'izay ny hoe nahoana moa isika no noforonina tahaka ny endrik'andriamanitra ao am' genesis toko voalohany ka ny andininy fa 4 de milaza fa noforonina tahaka ny endrik'andriamanitra araka ny tarehny isika ary miverina izany eo amin'ny genesis toko 5 ny andininy voalohany raha miresaka sy mampatsiaha ny famoronana io a ny baiboly nahoana isika no noforonina araka ny endriny anisan'ny antony zay nanosika an'andriamanitra amorona antsika tahaka ny endriny angamba de satria manamora ny fampitan'ny fitiavany sy ny fahalalany amintsika ny fitoviantsika aminy ambaran'ny fiaramianatra zatotsika teto fa ny fisainan'andriamanitra sy ny fisainan'ny olombelona dia tafahaona mifanojo am'ilay endrika zay nahariny antsika ho tahaka azy ary manamora ny fomba zay anabiazan'andriamanitra antsika hite izany antsika ho amin'ny fahamarinana izay fitoviana izay ny fahavalon'andriamanitra dia nanosokevitra ary am' genesis toko 7 fa tsy hitovina ovinana oviana amin'andriamanitra isika raha tsy mandika ilay fitsipika zay napetrany tao amin'ny saedena zany hoe manota ozy izy hoe tsy tian'andriamanitra hitovy aminareo ka de zay ny nandraranareo tsy hinana lay voankazo eo voan'ny sa fa raha mihinana an'io nareo de ho tahaka an'andriamanitra ary ahalalany tsara sy ny ratsy ny zava-doza de zao nandaitra io dokam-barotra zay nataon'ny fahavalo io ka dia nihinana ilay voankazo voarara tokoa i adama sy eva ary de fantatsika ny toyny fa fitotonganana mahatsiravina no navelany zany teo amin'ny fiainan'ny manana ina rehetra ary nitondra fahavoazana lehibe ho antsika izany mba amin'ny fahafatesana mihitsy aza so ihany fa teo jesosy ilay mpampianatra ilay ohatra fakatahaka ho antsika ary mampianatra atsika ny fomba zay mahomby indrindra eo amin'ny fanatanterahana ny asa-pamonjenany olona asa fampianana ataon' jesosy ny asa fanavotana ampianariny isika mba hahay miaina indray ilay fiainana zay veritsika noho ny safidy diso nataontsika ary ampianariny isika mba hatakatra ny drafitry ny fanavotana zay nataony mba isolonantsika sy itondranantsika indray hiavana amin'andriamanitra manerana ny baiboly dia hita izany loha hevitra izany ny testamenta taloha amin'ny alanan'ireo boky Pentateuque nareo boky 5 Mosesy dia mampianatra momba n'izany famerenana ny fifandraisana amin'andriamanitra izany ny baiboly zay tapany voalohany zany na ny antsoina hoe Torah dia milaza ary adika matetika hoe lalàna ary anisan'ny antony zany ny fahamaron'ireo lalàna voasoratra ao anatin'ireo boky 5 ireo fa ny tena hevitra ny Torah dia fampianarana na toromarika samy efa tanteraka amin'ny fiheveran'ny olona maro momba ny lalàna ao amin'ny baiboly zany zay veriny fa didy amampitsipika zay natao ho tandremana fotsiny ary mba ahazona sitraka amin'andriamanitra no antony anaovana an'izany ezaka izany ny baiboly anefa ny lalàna de natao ampianatra antsika ny fomba atao mba ananana fiainana feno fahombiazana sy lavitro ny loza ao anatin'ny fifandraisana amin'andriamanitra araka le fanekeny nataony fonizanahary antsika tany am-boalohany ry namana mpiaramianatra isany nataon'andriamanitra ny Torah hitaizantsika ho amin'ny fahamarinana ary hitantsika fa miverimberina ao am'zany boky 5 Mosesy zany ny filazana fa raha manao toy izao na toy izao na toy izao ianao a dia tsy ahazo anao a reto karazana loza ireto de torak' zany koa raha toka mandika ilay fitsipika na ny ara-pitondratena na ny ara-pahasalamana isika de misy zavatra tonga ho azy misy voina tonga eo amin'ny fiainantsika ary dia tiantsika andriamanitra ka de tsy nafeniny tamintsika izany andriamanitra am'izao andro farany zao de mitady lehilahy sy vehivavy
endry mba hijoro vavolombelona ary aneo ny fahatsarany amin'ny izao tontolo izao. Ny faindrena dia misy ifandraisany betsaka amin'ny fanabiazana ankehitriny. Ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra no mpampitany zany amin'ny olona, indrindra amin'ny andron'ny fahatanorany. Raha mamaky ny mpitoroteny toko 20 ka ny andininy voalohany sika. Kanefa raha ny marina dia mianatra mandrakarivany amin'ny faindrena ny olona iray mandritra ny androm-piainany. Ny faindrena koa dia tsy mamaly zay fanontaniana rehetra mety apetratsika, fa mahatonga atsika kosa hifaly amin'izay efa fantatsika sy hano hikaroka mikasika zay tsy mbola haitsika. Zany no antony faindrena ary mampirisika atsika hitombo isan'andro isan'andro. Ny fiangonana voalohany ihany koa dia nanana fanabiazana zay mafiorina ary tsara petraka. Isan'ny vokatra nateraka zany fanabiazana izany ny fahombiazan'ny fitorinan'ny filazantsara zay nataon'ireo mpino voalohany zay tany alohantsika. Mitovitovy amin'ny alavan'ny fotoana zay ianarantsika any amin'ny sekoly ambony, raha manana zany tombontsoa zany sika. Ny fotoana zay nianaran'ireo mpianatra niaraka tamin'i Jesosy 3 taona sy tapany, izany hoe nahafahan'izy ireo niofana mba ho mpitarika sy ho mpampianatra ihany koa izany fempotoana izany. Raha mamaky ny soratra masina isika dia milaza amintsika ny soratra masina fa ao anatin'ny zany boky izany, ao anatin'izany baiboly zany no misy ny fahendrena ilaina zay hitondra atsika ao amin'ny fahaiza-mandanjalanja. Ary io lay endrik'Andriamanitra zay resana ary amin'ny Genesisy toko 1 sy ny Genesisy toko 5. Endrik'Andriamanitra lay fifanonjon'ny saina eo amintsika sy amin'Andriamanitra ka mahatonga antsika atakatra zay tiany ambara sy zay tiany ampitaina eo amin'ny fanabiazana atsika. Ry mpiara-mianatra namana, milaza ny apôstôly Paoly fa manana ny sain'i Kristy izahay. Zany fanambarana feno fahasahiana zany dia milaza fa nandray noho ny fitaoman'ny fanahy masina sy ny fampianaran'ny fanahy masina avy tamin'i Jesosy ny apôstôly Paoly. Ary mahafinaritra mihitsy ny fahasahiana ananany ty apôstôly ty manao hoe manahafa tahaka ny anahafako an'i Kristy. Tsy hoe i Paoly zany no ataontsika référence, fa Jesosy Kristy ilay nalainy tahaka, ilay ny anarany no tiany ihany koa ianarantsika. Ary anatin'izany dia hahita fahombiazana, hanana fahendrena, hitombo eo amin'izany fahalalana an'Andriamanitra izany isika tsiraray avy. Ny antony mahatonga ny kristianina hianatra mandrakariva dia tsy noho ny saina te halala zavatra na ny fanondrina mafy teo tapahaizana, fa noho ny fiainana sy ny finoana kristianina zay mahakasika ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainana mandrakizay. Ny apôstôly Paoly dia nilaza manao hoe ny tsy azo fantatra zavatra fa tsy izao ihany dia Kristy voaomby teo amin'ny azo fijaliana. Kanefa rehefa jerentsika ny toko misy an'izay fanambarana izay, dia hitantsika efa ny tapany faharoa dia milaza fa mianatra mikasika ny fahalalana momba ireo zava-miafina zay an'Andriamanitra ny apôstôly Paoly, ary ampirisihany ihany koa sika hianatra amin'izany. Tokony ho lohalarana eo amin'ny fiainantsika zany Kristy ilay voaombo maty ho antsika, fa tsy tokony hijanona eo sika fa tokony hikaroka ny fahalalana mba hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy hanaovantsika izany. Lesona be dehibe ny tokony mbola hianarantsika eo amin'ny fiainana rehefa nandray an'i Kristy isika. Eo ny amin'ny asa, ny fitsaharana, ny olana eo amin'ny fiarahamonina, ny fifandraisana eo amin'ny mpiarabelona, ny fiangonana, ny fivavahana, ny fitantanam-bola, ny fitiavanamana, ny fifandraisana amin'ny manam-pahefana, reo torohevitra isan-karazany, ny firafitry ny ankonana, ny fanambadiana, ny fanabiazana ny zanaka zay tsy ho haitsika manontolo na oviana na oviana, fa hianarantsika tsy akato mandra-pahatapitry ny fotoana zay avy elomantsika. Ry mpiara-mianatra namana, mampirisika atsika ny ten'Andriamanitra zay manambara fa haya ny soratra ao anatin'ity baiboly ity dia natao ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsinan'ny diso ary ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Ampirisihantsika mba hitrandraka an'izany, mba ho amboarin'Andriamanitra ny fiainantsika amin'ny alalan'izany teniny zany zay omentsika fahefana eo amin'ny fiainantsika. Ka eo amin'ny 7:7 amin'ny Timoty 2:7 dia hoy izy hoe mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra.
zany ny fandrin'andriamanitra ho antsika tsararay avy koa maniry indrindra mba ho ampiaritsika izany ho raha isika ampo dia hitondra fanavaozana ho an'ny fiainantsika izany andeha iaraka ivavaka isika andriamanitra rainay be fitiavana ny an-danitra o misaotranao zahay fa tsy nafeninao taminay indray ny sitraponao tamin'ny alalan'ny teninao androany fanomenao tombony izahay nafantatra ny fifandraisana misy eo amin'ny fanabiazana sy ny drafim-panavotana izay nataonao tianay ny hahalalanay ny sitraponao ka izany sitraponao zany dia ny mahasoanay ny mahatsaranay ny mitondra fiainana ao anay koa ampio zahay mba naiky ho tariany zany fanahinao zany ka tongavanay eo amin'ny fahalalana tsaran'i Kristy lay ohatra velona ho anay matoko sy mino zahay fa tsy namonantoka anay ny niara-nianatra teto androany fa hitondra fitombona sy fiatsarana mandrakariva ho an'ny sambatan'olona ho an'ny isan-tokantrano ho anay rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay ny vavaka amen de maneo fankasahana tamin'ny faharetanao an'ny niaraka tamin'ny fandarantsika androany irosy eo amin'ny fanaovana ny fanatitra ny sekoly sabata isika koa fionkira no etitsika manatanteraka izany eo ampandraisanao ny fanatitra ao anatin'ny paosy ny poketra ny fitehirizana dia anaraka zany feonkira izany sika ho fampahirezana antsika rehetra ivavaka ho an'ny fanatitra ny sekoly sabata isika misaotra tompo noho ny fahalalan-tanana sy ny fahafoizan-tena zay nambolenao tao anatinay tsararay avy tamin'ny alalan'ny fitaoman'ny fanahinao masina ka nahafahanay nanolotra zay ampahany avy tamin'ny nitahinao anay ho fampandehanana ny asanao ho fanambarana ny fahatsaranao any amin'ny toerana sy ny faritra rehetra zay tsy tratry ny hery sy ny fahafahamanao eo am-pelatananay ta io zany fanatitra natolotra izany na dia kely aza mba aefa ny tandrify azy eo amin'ny asa zay nikendrenao azy dia ho anao rery ny voninahitry ny fombiazan'izany ary ho tononao anay kosa ny fiadanana ho ampitomboinao ny fitahiana ahafahanay manao bebe kokoa amin'ny ho avy amin'ny anaran'i Jesosy no entanay mangataka ny vavaka amen maneo fankasitrahana etona ho an'ny rehetra zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany zay ary manantena mbola eona finaritra aminao indray amin'ny fandarantsika manaraka isaorana sy akasitrana ihany koa ny teknisianina zay tsinikely soroka nanao ny ainy tsy ho zavatra nampita ny feo sy ny sary taty antokatranonao samy io tain'Andriamanitra veloma tompoko fifaliana hatrany no fampiarabana amintsika indray amin'ity sabata maragnety amin'ny ralan'izao fandaharana makasika fahasalamana zay hoentiny departemanta ny fahasalamana indray mazava ho azy eto anivony FMC androany isika dia hijery indray lohahevitra anankiray izay mahakasika ny fankalazana ny andro maneran-tany iadina amin'ny aretina anankiray zay amin'ny teny frantsay antsoina hoe bronchopneumopathie chronique obstructive ny datiny faharoapolo novambra moa zany no ankalazana izany andro iadina amin'izany aretina mahakasika ny fahatsetsemanin'ireo lalan-drivotra makany amin'ny avokafoka izay aretina mitarasoka zany mitaiza izany aretina izany araka izany moa zany raha ny fanafoezana anazy dia atao hoe amin'ny fiteny frantsay dia hoe BPCO na nazavaina teo ihany dia ny lalan-drivotra zay mitondra ny rivotra makany amin'ny avokafoka no mivoakasika izany anaran'izany aretina izany ary ny antony izany fahatsetsemana izany lalan-drivotra
izany a dia ny maka ny toerana lehibe amin'izany a dia ny fifohana sigara sy ny fitoerana amin'ny fotoana maharitra amin'ny toerana misy sigara. Ary amin'ny roa karazana aretina anankiroa lehibe izay sokajiana ao anatin'io voasokajy ao anatin'io aretina mahakasika ny fahatsetsema ny lalandrivotra mankany amin'ny avokafoka io a dia misy ilay antsoina hoe bronchite chronique. Bronchite chronique zany dia voakasika amin'io zany a ny bronche, zany hoe le karazana fantsona ohatra miendrika tuyau zany a mitondra ny rivotra mankany amin'ny kitapo kely ao amin'ny avokafoka zany. Rehefa misy io aretina io a dia isa-maraina indrindraindrindra ny olo anankiray dia mikohaka ao anatin'ny 3 volana ary na mihoatra an'izay zany indrindra ao anatin'ny 1 taona dia sokajiana zany hoe bronchite chronique mahazo amin'ny olona io. Tiana mampatsiahy mandrakariva zany fa ny makatoerana lehibe voalohany antony mahatonga an'izany aretina zany a dia ny fifohana sigara. Eo ihany koa voasokajy ao anatin'ity aretina BPCO ity na fahatsetsema-dalandrivotra ity zany a mankany amin'ny avokafoka ity dia le antsoina hoe emphysème. Io indray zany dia le kitapo kely mifarana ary amin'ny mifandray vatana amin'ny avokafoka ao anatin'le kitapo kely ohatra miendrika voaloboka izy ireo zany a. Ao zany tena isehoany fifanakalozany gaz, ny rivotra oxygène izay mamelona ny vatantsika rehetra izany. Ka io zany dia anisan'ny voasokajy anatin'ny BPCO io zany atao hoe emphysème izany. Ary mitovy amin'ny antony ny aretina natonga n'ity aretina ity zany ny fifohana sigara sy ireo gaz, rivotra ny fanoton'ny rivotra iainana. Arak'izany moa zany raha any amin'ny tany mandroso a ny mibahatoerana voalohany zany antony mahatonga n'ity fahatsetsema-ny lalandrivotra ity zany a izay mitaiza eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray a dia ny sigara. Ary aty amin'ny tany andalam-pandrosoana kosa zany a dia eo zany ny rivotra maloto ihany koa fanoton'ny tontolo iainana ny reo fifohana reo solika izay ampiretana afo ao tokantrano sy etroka maro isan-karazany. Ny fantatritsika moa zany fa ny amin'ny tany andalam-pandrosoana dia anisan'ireo ampiasaina ny ampiretana afo andrahoana sakafo zany a dia ny fampiasana ny pétrole. Ka ireo zany anisan'ny antony mahatonga ny ty aretina anankiray ity. Rehefa ela zany io aretina io zany io fahatsetsema-dalandrivotra io zany a dia miteraka fahasarotana indrindrindrindra fa voakasika izany ny tova lehibe rehetra ary voakasika voalohany zany ny fo zany. Ary manampahaizana moa dia milaza mahita fa mihoatra 500 tapitrisa maneran-tany voan'ity aretina ity na miendrika malefaka izy na mahery vaika zany. Ary indrindrindrindra fa mety hitombo zany ao anatin'ny 20 taona zafady ho avy. Mazava ho azy zany fa azo ity aretina ity. Dia arak'izay zany ny antony mahatonga ny aretina dia ny fifohana sigara. Ka mazava ho azy zany tsy tiantsika ny tratrany mifary amin'io aretina io zany dia tsy tokony ho atao zany ny fifohana sigara satria rehefa tafiditra ao anatin'io dia tsy afa-miala mihitsy zany ny olona anankiray rehefa manandrakandrana zany fifohana sigara izany. Hamaranantsika anazy dia teny fampaherezana anankiray ao amin'ny zava-toko fahatelo ambin'ny telopolo milaza tahak'izao hoe ny fanan'Andriamanitra no efa nanao ahy ary ny fofinainy tsy toa no mamelona. Dia ny voninahitra ao an'Andriamanitra iray ihany ny faniriana dia hitandro ny fahasalamantsika isika tsirairay avy. Amen.